Fanirin'ny tanora malagasy maro kosa ny asa eny anivon'ny seranam-piaramanidina na ny resaka aviation amin'ny akabeany. Nampahafantarina ny sabotsy teo teny amin'ny American Culturel Center Tanjombato ny G2 Zakamazy izay manome fiofanana ho an'ny tanora eo amin'izay sehatra izay. Hatramin'izay nisy ny fitoeram-pampihofanana G2 Zakamazy dia efa mahatratra 30 ireo tanora malagasy nanaraka ny fiofanana ka nahazo diplôma. Tsy vitan'ny lesona ny fiofanana izay arahana fa misy ihany koa ny fampiarana izay atao eny amin'ny seranam-piaramanidin'i Maurice. Nanamafy ny tompon'andraikitry ny vondrona IBL eto amintsika fa zava-dehibe ny fiofanana atolotry ny G2 Zakamazy nandritra ny valan-dresaka ny tanterahan'izy ireo teny amin'ny American Center Tanjombato ny sabotsy lasa teo. Zava-dehibe ho an'ny tanora malagasy misy expansion de transport amin'izao développer bebe kokoa ny resaka aérien ny aviation dia tokony tolatsaka amin'izany tsika eto Madagasikara. Zay zany tonga G2 Zakamazy manao formation hoe dia n'izao tsika dia manofana andreo tanora ireo hiatrika izay ho avy izay dia misensibiliser andreo tanora ireo hoe tsy betsaka ihany koa ny asa afaka atao ankoatran'ilay asa traditionnel amin'izao fotoana izao zany hoe afaka misorienter amin'ny resaka aviation sy ny resaka maritime ihany koa zany zany anaovana différence androany. Amin'izao fotoana mampisy ny resaka fampirorona izao dia tafiditra anatin'ireo taranja ianarana ihany koa ny antsoina amin'ny teny vahiny hoe produits dangereux. Ny fifanana ao anatin'izay mihitsy ny cours ny anaran'ilay izy dangerous goods na hoe formation en matière dangereuse ary anisan'ny zavatra tena hoe lehibe indrindra ao anatin'ny cours zay ampitaina amin'ny ekizy que ça soit zany resaka diplôme en aviation na ny resaka hoe personnel na diplôme commercial dia on a misy 12 catégories ny formation na matière dangereuse, produits dangereux. Ny catégorie 6 moa zany tena hoe complet indrindra ary ireo ankizy ireo izay nanao formation dia manana certificat formé entièrement resaka produits dangereux. Misy ireo tanora no manaraka fiofanana mandritry ny herintaona ary misy ihany koa ny manaraka fiofanana mandritry ny roa taona. Amin'ny martsa 2024 ny fidirana manaraka.